Onotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka miandalana ny avaratraza ato anatin'ny 3 andro ho avy. Arak'izany dia hiena tsikelikely ny tany-rotsakorana ny amin'iny morontsiraka avaratra atsinana ny Anosiny. Etsekilan'izay dia ahazovahana ny zavona amin'ny maraina amin'ny ankamaroan'ny fatra maro eto amin'ny afovoantany sy ny amin'iny fatra atsimon'ny Anosiny. Raha mahakasika ny maripana indray dia tombanana isy fiakaran-kely ny maripana ambony indrindra manerana ny nosy raha toa ka mety isy fidinan kely ny maripana ambany indrindra any amin'ireo toerana izay misy zavona. Vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia ahazo orana tandrifindrahona ny any amin'iny morontsiraka ny faritra Ambatsoa, Analanjorofo, manodidina ny Toamasina ary any Antalahy sy Sambava. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibany toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana malefaka any amin'ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo mety hitatra hatrany Toamasina. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina andrahoana miandalana ho an'ny afovoantany sy ny amin'iny atsimo atsinanana iny mety hisy tandrifindrahona iserana aza moa indraindray any amin'ny manodidina ny faratsio. Raha ny vinan'ny maripana indray dia 12 degré any Vakinankaratra mety eo amin'ny 420 hatramin'ny 420 degré ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 230 degré raha toa ka eo amin'ny 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefa. Natazantsika amin'izao fa mafana tanteraka mihitsy any amin'iny faritra avaratra nefa Madagasikara iny satria manaiky hatramin'ny 630 na 730 degré zao any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Ny vinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia mety mbola ho hita taratra ny orana tandrifindrahona any amin'ny morontsiraka ny faritra Sava sy Ambatsoa ary Analanjorofo torak'izay ihany koa ny manodidina ny Samborano. Ny alina no anana herijika isy orana tandrifindrahona any amin'ny faritra Fitofonany sy atsimo atsinanana. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 520 degré ho an'ny atitany, 9 hatramin'ny 130 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. 530 na 930 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Vinany toetry ny andro ny talata ary namaranantsika sahady dia mety ahazo orana tandrifindrahona ny any Mahanoro, morontsiraka Vatovavy, Fitofonany, atsimo atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Mety hisy tandrifindrahona iserana ihany koa indraindray any manodidina ny Antalahy sy Maroantsetra. Ny faritra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika be ingaby masoandro mety hisy zavona ihany ny voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina firy fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 520 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 230 degré morontsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny ilany andrefana. 930 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Mamehy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.